de izy rehetrarehetra de voly sy ny asamaizy rehetrarehetra misy firindrana ny zavatra ataony miara-mihetsika daholo izy rehetrarehetra ary zany atao hoe famelezana voarindra atako organise izy nareo miaramila tanàna laïque mary Madagasikara sa tsy laïque. Nagnino filoha taloha Andry Rajoelina ndraiky filohan'ny fanavozana Mikaël Randrianirina tsy magnaja ny constitution malagasy. Likez, commentez, partagez vidéotsika fa grave tegna grave ny raha mandalo ary tegna mampalahelo. Voalazao amin'ny article 1 de constitution de la 4e République de Madagascar, texte adopté en 2010, le peuple malagasy constitue une nation organisée en état souverain, unitaire républicain et laïque. Izy misoratra amin'ny article 1 io. État laïque Madagascar. Arcane définition. Un État laïque est un État neutre qui sépare le pouvoir politique des institutions religieuses et garantit la liberté de conscience de tous. Arcane fahitana roiz. Ajenzo article io. Neutre raton colonel Mikaël ndraiky Andry Rajoelina. Nisareny colonel Mikaël pouvoir politique ndraiky institution religieuse sanafangaro. Ary aiza ny liberté de conscience. Nino tsy fagnajagna olo karaha ty, tsy fagnajagna lalàna. Tegna grave raha ataondreo io. Ary io magnambara fa colonel Mikaël tsy hagnaja vahoaka sady izy tsy mijery lalàna. Nifoaza nareo malagasy mbala tia tany-jaza fa Madagasikara io romoka. Grave ny zava-misy, tegna loza ho an'ny Madagasikara. Loza ho an'ny kolontsaina malagasy, loza ho an'ny malagasy mbala magnaja ireo olo be taloha miady faleovantegna. Tsy amin'ny article 1 ao fo misy izy, amin'ny article 2 ao koa voalaza, l'État affirme sa neutralité à l'égard des différentes religions. Tokony neutre zegny ny fandrakana momba ireo finoagna bio. La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l'État et des institutions religieuses et de leurs représentants. Dikan'izegny tsy azo afangaro ny aferam-pandrakana sy ny fiangonana sy ireo mpandray andraikitra ao amin'ny fiangonana. Nefa ino raha ataon'ny colonel Mikaël ndraiky FFKM io? Raha tsy azo atao mihitsy ataony. Na ireo en France aty ireo tsy magnano karaha io. Ireo nagnamiana reo fivavahana io. Aty pouvoir politique ndraiky fivavahana tsy mitambatra. Taloha nisy raha karaha zegny fa zegny fa tsy miexiste zao ty. Fa nisaraigna pouvoir politique ndraiky fivavahana satria tsy mety. Misy antony nampisaragna reo roe. L'État et les institutions religieuses s'interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs. Tsy azo afangaro ny androm-pivavahana sy ny fandrakana. Aucun chef d'institution ni membre de gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d'une institution religieuse, sous peine d'être déchu par la haute cour constitutionnelle ou d'être démis d'office de son mandat ou de sa fonction. Mazava correct. Tsy azo ataony lehibe ny androm-panjakana sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ny miditra ao amin'ny filan-kevim-pitantana ny androm-pivavahana. Andry Rajoelina tamin'izy mbala président io. Izy ka izy magnafangaro fivavahana ndraiky politique io. Dikan'izegny afaka nadosony HCC tsara izy tamin'ny fotoagnan'io fa tsy nadosondreo. Hitanareo karakory fandehandraha Madagasikara. Lalàna soratondreo ataondreo amin'ny taratasy io de izy igny tsy ajendrao, tsisy olo micontrôle zigny asa misy magnaja sa tsy magnaja. Président tsy magnaja lalàna, tsisy olo mivolagna raha. En fait karaha io zegny fandehandraha normal tanàna io tsy tafaboaka donc aminareo zegny tegna normal. Colonel Mikaël tegna fitsy najeny feky ny lalàna io. Amindreo jiaby izy tegna tsy nagnaja lalàna io. Nefa tsisy olo mivolagna raha aminazy HCC. Azov mam contrôle raha ataony. Azov. Pasteur anareo mila miala pasteur izy koa gnan'ny président. Misy soratra agnatin'ny constitution koa ny raha zegny. Mety adosony HCC anao koa tsy magnaja lalàna io zegny raha misoratra ao. Nefa raha tsy ataony HCC. HCC tsy mandeha ajaikitra. Mety tsy kombakomba raiky reo mahatonga reo tsy mivolagna. Nagnino tsisy raha volagnin'izao. Tanàna io roboka mahay. Za tsy namorogno fa izy hitanareo io. Lalàna malagasy mazava tsara. I colonel Mikaël Randrianirina io tsy hagnaja atsika tia tanindrazana. Atsika tia fambandrazana malagasy, kolontsaina malagasy, tia lovana ambelan'ny razantsika, tia ny maha malagasy atsika. Ary zay malagasy tia tanindrazana tsy mila filohan'ny kristianina, tsy mila filohan'ny silamo, na filohan'ny fiangonana hafa any, fa zay mila filohan'ny malagasy. Colonel Mikaël nametsika lalàna, isaka joma ireo mpiasa mpandrakana magnano fitafy traditionnel malagasy. Fa io tsy le tegna fitiavana kolontsaina tegna mary. Resaka image fo io, resaka sary. Azadina, l'habit ne fait pas le moine. Rita Tanora tia tanindrazana, nifoaza olombelo. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana e. Be azo ny ankohonana. Ahitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Aleo ny ezaka voaresy toy izay reso azy no nitahoatra. Andro faharoa amin'ny fanadinana baccalauréat amin'ny sokajy teknika ny andro androany dia mirary soa hatrany andro zandry zanaka izay miatrika an'izany fanadinana izany. Fiainam-pirenena dia miroso hatrany na dia ataontsika hoe mariparina ihany koa ary ny volana Jolay zay somary
betsaka reo tranga somary mafapana ihany koa tamin'ity tona ity indrindra fa ty volana ity zany alaintyarira kotondrainy aloha mampiray antsika tsy ame lafiny teknika miara-miasa manao tantsoroka amin'eo ihany koa inofo sy antsary tahina kely Roland Brito araka ny fanambara teo no hitafa sy resaka amin'izao maraina izao anao taridresaka ao anatina atao hoe minitra vitsivitsy eo dia araka ifarimbana aminao mpieno ihany koa ao anatin'ny fotoana mahazatra ahafahanao maneho hevitra mametraka fanontaniana mety mitondra vaovao ihany koa any amin'izay toerana izay misy anao any aitrano tsy fandriam-pahalemana fionana zany ao amin'ny lafin'ny politika fiomanana ihany koa amin'ny fikonan-dom-pirenena zany aloha no mandrafitra ny vaovao tao anatin'izay ataontsika 4 ora faran'izay nefa ihany koa iverina fa mbola hanamarika ny andro vitsy amin'ity famaranana ny volana jolay ity mampieritreritra ihany le zavatra mitranga malasa saina tsy de vaovao loatra ihany koa moa amina vanim-potoana lalovan'ny firenena toy izao no ainoana sy ahitana izany kanefa tsy maintsy mailo tsy maintsy mitandrina kanefa tsy miandry izay gadona amin'ny fotsiny tora fotsy be verolona fa tsy maintsy nataontsika hoe misy ny anticipation misoroka zany ary tsy vita ny misoroka fotsiny ihany fa manao asa azony tsapaitanana iza ny antefany zay mazava loatra aloha fa ny tompom-pahefana ny tsy maintsy antefany zay manam-pirofo fa tany misy fanjakana eto firenena misy mitombo ty ary ihany koa misy ny ataontsika hoe lalàna mifeh sy fampifehezana mba ho arifanina ihany koa amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao mampieritreritra fantatra matsindra raha iresaka fotsiny ohatra mahakasika ny tontolo ny-Jirama dia samy mitondra teny na ny tompona raikitra ny Jirama mitalay generaly zany sy miara-miasa aminy manoloana ny zavatra mitranga sy any Jirama amin'izao fotoan'izao zay mampiahiahy azy ireo indrindra fa tao aorian'ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika tamin'ny 20 volana ity mikasika an'ireo tranga fahatapahan-jiro tany Toamasina sy Antsiranana ary Mahajanga izay nahavoatonina orinasa iray izay ampiara-miombona antoka amin'ny orinasa Jirama moa ary namezan'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny kolonela Randrenirina Mikael fepotona herinandro ho an'izany orinasa zany mba hanarenana sy hanajany izay voarakitry ny fifanarahana zavatra misy aloha dia raha ny tatitra avy ao anivon'ny Jirama zany dia mbola tsy feno araka ny fifanarahana ny tolotra herinaratra izay vokarina zany mpiara-miombona antoka izany ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mitranga le zavatra misy raha ny fanamariana miteraka azy nataony teo anivon'ny tompona andraikitra ny Jirama ny aminy hoe nisy lay fiarabe zay nibahandalana mpitondra solika io zany dia nambo manam-bola ary efa 4 ora angarangidina zay vao avotra zany le vita ny famahana le satria tsy nahafahan'ireo fiarabe mpitondra solika nandeha anatitra an'izany amin'le toerana famokarana herinaratra amin'ny Fobe tsy ambo manam-bola dia teo ihany koa ny fipoahana zany niteraka famaizana niteraka an'le black out tamin'iny farany herinandro iny zany teto Antananarivo sy ny manodidina indrindra fa amin'le tambazotra raisina Antananarivo dia manoloana an'ireny tranga ireny moa zany raha ny filazan'ny tale generalin'ny Jirama dia nanokatra fanadihadiana izy ireo satria toa mampiahiahy loatra raha araka ny fanamarian'izy ireo zany ny tranga misy amin'izao fotoan'izao teo atrefatrefany teo moa misy an'ireny hoe mpangalatra tarby nisy 5 zao tratra tamin'ny faraparany teo 5 rehefa nitazomina fonjavojo maika moa zany izy ireny ankoatra ny fanadihadiana izay mbola ataony amin'ny antonatony mikasika an'ireny etsik'ilan'izay dia trisy koa ny fanazavana mikasika ny teo anivon'ny Jirama hatrany izay nataon'ilay voamera mpanadiady eo anivon'ny antenimera-pirenena zany mikasika ny raha Jirama somary nateti-piavo mihitsy moa zany izy ireo tatoato manome ny karazana hoe vaovao sy fampahafantarana ny vahoaka amin'ny zavatra misy sy mahatonga ny ataontsika hoe toejavatra eo anivon'ny Jirama amin'izao fotoana izao iny moa le toejavatra resahana dia hoe tsy fampiana lavatra eo amin'ny herinaratra tsy maharaka ny tanady ny tolotra omen'ny Jirama
ny fahatapahan-jiro matetika mbola lavitry ny afo ny kitay amin'ny fisitrahany malagasy an'izany herinaratra izany. Dia nitondra fanazavana indray fampitam-baovao moa zany maromarina kokoa satria mbola haritra mambolana ny fanadidina izay ho ataondry zareo zany mikasika an'ity raharaha JIRAMA ity, dia any amin'izany izy ireo vao hanao karazana fehi-kevitra ny amin'ny fahitany sy ny amin'izay mety ho vahaolana anga zany amin'izay hanarenana an'ity JIRAMA ity. Raha ny tatitra fohy ho an'ny mpampalala vaovao izay nataon'ny filohan'izany voamiera zany sy ireo ataontsika hoe mpiambana anatin'ny voamiera zany voamiera mpanadiady eo anivon'ny antenimieram-pirenena momba ny JIRAMA izay tarihin'ny filohan'ny solombavam-bahoaka voafily tao Kialamavony Pety Rakotoniaina, dia hoe nisy ny voana tamin'ny voalazan'ny didijy-volana izay milaza fa hoe misy ny fanomezan-dalana ny tsy miakina hamokatra herinaratra amin'ireo toerana izay tsisy JIRAMA. Zay zany tamin'ny voalohany. Kanefa taty amin'ny fandoandoan'ny taona 2000 dia niala tamin'izany zany fanapa-kevitra ndraisin'ny fanjakana zany tany amin'ny taona 2019. Nefa taty amin'ny tapatapaka ny taona 2000 taty zany dia nivoana tamin'izay ny zavatra nitranga zany hoe any amin'ny toerana misy JIRAMA ary mbola ny fitaovana indray koa ny JIRAMA no fainy JIRAMA. Zay zany ny zavatra nisy noho ny taty aoriana ary dia niteraka fahavoazana tsikelikely tamin'ity orinasa ity dia tonga amin'izao zava-misy. Tambatambatra teo moa zany ilay fahavoazana vokatry ny ireo fifanarahana maro samihafa, ny fanitsinan'ny fifanarahana izay tsy niteraka tombontsoa ho an'ny JIRAMA sy ny mpanjifany fa fahavoazana no nateraka izany. Dia miandra indray zany tsika ny amin'izao vokatra zany fanadiadiana izay misokatra ataon'ny eo anivon'ny fitsarana zany satria dia ny eo amin'ny procureur général mihitsy zany eo anivon'ny cour d'appel no mitarika ny raharaha nanokatra an'izany fanadiadiana zany raha ny fampitam-baovao sy ny fanazavana izay nentin'ny tale général ny JIRAMA tamin'ny omaly zany. JIRAMA dia orinasa-mpanjakana ary manao an'ilay atao hoe service public. Mbola resantsika eo mikasika an'izany orinasa-mpanjakana zany satria mbola tafiditra anatin'izany koa ny orinasa fanalamanga, mba resantsika kely ihany koa zay mikasika an'io rehefa avy eo mikasika ny orinasa fanalamanga. Fa ny tranga misy ihany koa zany dia azo lazaina fa tsy maintsy atao andromaso, orahana akaiky ary tsy maintsy averimberina mba hivoahan'ny marina satria dia efa nanao tsy limbaovao zany ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao voafidy tato amin'ny faritanina Antananarivo, zany hoe misahana amin'ny faritanina Antananarivo, dia ny solombavam-bahoaka voafidy tao boriboritany fahadimy teto Antananarivo renivohitra. Ny solombavam-bahoaka avy amin'ny atokotiko Madagasikara fetra raha Zavimbololona izay niteny zany fa misy tompon'andraikitra miasa amina ministera izay mpiaradia tamin'ny fitaonana teo aloha dia voaroroy amin'io resaka alatra sy vonolona zany hoe le tsy fandriam-pahalemana nahazo laka sy ireo nibahana tamin'ny vaovao indrindra tamin'ity volana Jolay ity. Adidin'ny solombavam-bahoaka tokoa ny manery ny mpanantanteraka zany ary mampafantatra an'izany. Dia miandry zany tsika satria dia isan'ny fanontaniana ataon'ny vahoaka nandrasan'ny maro iza marina ny ambadika ity resaka vonolona alatr'olona fahaverizan'olona ny sesy tatoato ity. Tamin'ny alohaloha kely teo herinandro latsaka teo ny filohan'ny fanavozana ny repoblika dia fa nanao tsy liteny ihany ho hita eo ihany fa ohatran'ny hoe fa manana vango-baovao izy zany hoe misy vaovao lehibe mety ho ambara. Dia miandritsika zany hoe roviana sy iza marina ny tena ao ambadika izany resaka hoe alatr'olona sy famonon'olona sy ny faverizan-jaza sy ny sisa sy ny sisa izay niseho lany saika teto an-drenivohitra sy ny manodidina moa tena maro ny tranga fa nisy ihany koa ny tany amin'ny faritra vitsivitsy fa mety mifandray ireo ve sa tsy.
dia hita eo miandry zany ny fampahafantarana an'izany satria tsy olo teo moa zany hoe tamin'ny raharaha varira dia nisy le hoe teratany vahiny Sri Lankely izy zany ny andry ihany moa zany hoe iza ny anarany sy ny sisa dia mety tafiditra angamba ao anatin'le fanajana le hoe présomption d'innocence hoe verina tony tsy meloka ny olona raha tsy vita tanteraka ny fanadidina sy ny raharaham-pitsarana dia tazomina ponja moa any Antsefaly zany raha ho teratany vahiny ireo sy ireo vororo tamin'ny raharaha varira indrindra fa le tany Toliara dia mikasika an'iny varira moa dia mitaky ihany koa mba tsy isin'ny hoe fitany lana zareo anivon'ny fikambanana albinos Madagasikara zay tarihan'ny filohany Soja Fulgence ny amin'ny hoe rehefa tranga mahakasika ny varira dia tokony hitovy ny fepetra raisina momba azy ireny dia hoe alefany tsy efazany dia nanao fanamarihana vitsivitsy moa izy hoe nisy tranga tany Marovoay, nisy tranga tany Toamasina Faharoa, nisy tranga tany Ampany, nisy tranga tany Mampikony, kanefa ireo dia tsy niraisina fepetra toy ny tranga tany Toliara dia hoarahana akaiky ihany koa ny fivoaran'izany satria ny tranga toy izany dia mamelona aharaky nambara teo ary mampiena ihany koa ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra dia milaza moa ny Soja Fulgence zany filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara fa dia tsy angina tsy emotra amin'izany fitakiana izany akoatra ny sazy sy ny famaizana faran'izay mafy amin'ireo olona zay voaroroy tratra ao anatin'ireny fakanakery ireny. Mbola nisy atotanisa maromaro moa zany navoakany tamin'ny fivaniana ny farany teto fa misy ny Mojita, maro ihany koa ny tranga zay niseho tamin'ity taona 2024 ity ary namozaina aina ny akamaroan'izy ireo ary somary niakatra ihany koa ary ny tahan'izay fahafatesan'izay ao anio tranga anankiray mikasika an'iny zany fa dia miandry sy araka nambara teo ny fanazavana ofisialy sy ny fanomezana tsipiriam-baovao zany mikasika ny raharaha zay nilasain'ny filoha lefitry ny anteny miaram-pirenena faritanina Antananarivo fetraralay Zafimbololona mikasika ny hoe verina fa isan'ny tompon'antoka ao ambadika ity fahaverezana sy alatr'olona ary vonon'olona somary ny sesy tatoato ity amin'ny hoe tompon'andraikitra fanjakana mihitsy satria tany anatina ministera nga raha ny fahazahoana ny zavatra nambarany ary mpiaradia tamin'ny fitondrana deo aloha dia miandry an'izany tsika satria zava-dehibe koa ny afantarana zany mba hampitony ny sain'ny olona mba hafantarana ihany koa hoe iza marina ity satria hatreto aloha zany dia mbola fampitonontonona rianina sy rianina fa amin'ny fotoana io angamba no azahoana misimisy kokoa hoe zay zany noho izy ary everina fa tokony hampitony mba hamarana ihany koa ireo tranga fahaverezana sy von'olona araka ny nambara teo. Io mpanasana zany dia somary hatairana ihany koa aloha na eny tamin'ny omaly ariva ny amin'ny hoe nisy firehetana